Midika inona ny fahanginana hafahafa eo amin'ny fiainana? Misaotra an'Andriamanitra isika tafaraka ary mitsika hatrany satria mbola omen'Andriamanitra aina sy fofinaina. Miarabanao indray ary irina ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho tafaraka amintsika ao anatin'izao fiarahana mandinika ny soratra masina izao. Manana lohahevin-dehibe isika mandritra ny herinandro ity manao hoe ny sahan'ny Getsemane. Fantatra ao tsara ny Getsemane andinika momban'izay lohahevitra izay isika andesika aloha ary araka hivavaka. Tompo misaotra betsaka noho ny tombontsoa ny tombotaona ny tombonandro omenao indray. Mbola mangataka famindrampo aminao izay mamelany elokay ary sitraka indrindra ny famindramponao hitondra anay ahafahanay mandray tsara ny teninao ary hanaraka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Midika inona moa izany io fahanginana hafahafa io? Efa samy niainan'izany daholo isika ary fantatsika tsara fa rehefa misy an'izay fahanginana hafahafa ao an-tokantrano ohatra na ao anatina fiarahamonina anankiray ohatra na eo amin'ny tontolon'ny asa ohatra dia misy zavatra hiseho izay. Mety isika mety hoe misy zavatra hafenina antsika tsy mbola lazaina. Mety ihany koa misy vaovao hafenina, mety hisy fahoriana, mety hisy zavatra hafa mihitsy hiseho ary mety misy surprise koa isika zavatra tsy ampoizina hiseho. Dia ao anatin'izay nefa mety misy koa ny hoe zavatra mampalahelo ary ao anatin'izany rehetrarehetra izany no ahitana fa misy manginana hafahafa izay le miaraka aminao eo. Dia ohatrany tsy mahazo aina tsara ny olona anankiray na izay mandinika hoe inona ary no hiseho amin'izao fotoana izao. Izany no hisintonana ny saintsika tamin'ny zava-niseho tao amin'ny sahan'ny Getsemane. Asaiko ianao mandritra n'ity herinandro ity isika dia andinika foana ny Matio toko fahaenina amby roapolo. Ao amin'io Matio toko fahaenina amby roapolo io izany misy an'izay tantara izay ao amin'ny andininy fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo moa no tena singanitsika manokana mahakasika ny hoe Jesosy tao Getsemane sy ny nisamborana an'i Jesosy. Asaiko ianao hamaky an'izany amin'ny fotoana mampety azy. Fa inona le dikan'ilay fahanginana hafahafa raha ny sehatra Getsemane no resahantsika. Mampatsiahy toe-javatra anankiray izy io izany. Ny mpianatra niaraka tamin'i Jesosy ary azo heverina fa nandinika tsara an'i Jesosy izy tamin'io fotoana io. Tahaka ny hoe isan'andro izany dia mandinika an'i Jesosy foana hoe indray mpampianatra fa hiteny ary hiteny zavatra izy izao, misy zavatra tsikariny dia hiteny, misy fampianarana omena dia hiteny izy ary andrasana fatratra mihitsy izay tenenin'ny mpampianatra izay sy ny fomba fampianarany fa tamin'ity indray mitoraka ity kosa dia nangina hafahafa ny zavatra natrehan'izy ireo. Tsy mbola nahita an'i Jesosy ohatrany tamin'ity indray mitoraka ity mihitsy ny mpianatra satria nanjary ohatran'ny hafahafa mihitsy ilay fahanginan'i Jesosy teto. Lasa niteraka fihetseham-po be teo aminy izany ny zavatra tena iainany rehefa avy eo. Nalahelo izy ary tena nangina dia tsy mbola niseho mihitsy izany io alahelo hafahafa izay fahanginana hafahafa io. Inona ny dikan'izay? Isika mamaky ny soratra masina dia mahatakatra ny fahoriana hiaretany. Inona ny zavatra niseho ianao? Azon'ny mpianatra natao tsara teo ny nampahery azy. Saingy tsy nanao an'izany mpianatra satria tahaka asy ianao koa hoe samy hafahafa aloha hoe inona ny zavatra mety hiseho. Dia samy gina aloha, dia samy miandry izay hiseho manaraka. Dia torak'izay ihany koa no nataon'ny mpianatra teto ary tsy afaka natao hoe tsy nampahery an'i Jesosy no nataony. Raha nitaky azy mba hivavaka azy Jesosy dia tsy nahavita nanao an'izay ny mpianatra. Izao nefany no azoniny Kristy mandrakariva tao am-pony tao an-tsainy ary navoaka ny teo am-bavany niainany mihitsy ny soratra masina. Ka na hiainan'ilay vanim-potoana mangidy indrindra ary izy izay nampangina azy hafahafa teo dia mbola ny soratra masina no nivoaka ny vavany fa tsy maintsy ho tanteraka izay namplazana ny mpaminany. Mety miatra amin'ny fiainantsika koa izany fa rehefa tonga amin'izay fotoana izay andao hanahaka ny Kristy. Ny tenin'Andriamanitra ihany azonina ao an-tsaina sy avoaka ny vava fa ahasoantsika ny manao izany. Araka hivavaka isika. Andriamanitra misaotra betsaka fa tena fantatray ny sitraponao fa ny safidy ny hamonjy ny olombelona ianao. Enina dia nandalo fahanginana hafahafa izay narotodrotika ny fosiny fisainanao azy ianao noho ny fahoriana mafy tsy maintsy anjoanao dia mbola nampahery ny olombelona hatrany no nataonao. Ampio ihany koa izay
mba hatakatra an'izany. Isaotra anao mandrakariva fa nanao izany ho anay ianao ary anao toy izay nataonao ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen.